misaotra n'Andriamanitra indray isika satria manana ty fotoan-dehibe ity zay atsika nimpona n'Andriamanitra ato amin'izao toerana izao. Béni soit l'Éternel, car nous avons ce culte pour servir notre Dieu. Mino isika fa miaraka amintsika eto tombontsika. Nous croyons que le Seigneur est avec nous. Noho izany no fisaorasian'Andriamanitra fa eto izy dia hiteka mafy isika. Ainsi, nous rendons grâce à Dieu et acclamons le Seigneur. Manaraka izany a miara-bantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanan'Andriamanitra ny eo amintsika tompoko. Ensuite, on vous salue au nom de Jésus-Christ et que la paix soit avec nous. Fisaorantsian'Andriamanitra ny amin'izany fiadanana izany dia mbola hiteka ihany isika rehetra. Pour remercier Dieu, acclamons encore le Seigneur. Ataovy mafy ny tehaka. Applaudissez le Seigneur très fort. Alléluia. Alléluia. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao mba ho tahina amin'ny fotoan'androany. Nous allons prier maintenant pour la bénédiction de Makataka ny ralaherintsika hivavaka. Merci Père Céleste, tu es notre Père. Et merci beaucoup, nous rendons grâce à toi car c'est toi qui nous as donné la santé, la grâce. Et maintenant, tu es présent dans ce culte. Merci Père car à cette heure-ci, tu es en train de justifier et d'accomplir ta parole quand tu as dit, vous servirez votre Père et je vous bénirai. Je vais faire des grandes choses. Merci Jésus-Christ car tu justifies toujours ta parole quand tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Seigneur, merci encore. Merci beaucoup car tu vas faire des miracles. Tu vas guérir les malades. Tu vas faire parler les muets. Merci Saint-Esprit car tu vas diriger cette réunion, ce culte d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Matoky isika fa anao zavatra lehibe eto Andriamanitra androany. Nous croyons que Dieu va faire des grandes choses aujourd'hui. Ho anareo izay manaraka fotoam-pivavahana amin'ny teny frantsay any ivelany ihany mino fa hiasa ihany koa ny herin'Andriamanitra. Vous à l'étranger qui est en train de suivre ce culte, croyez que Dieu va faire des grandes choses aujourd'hui. Tahaka tamin'ny heriny zao a nisy ireo olona tany ivelany no nijoro vavolombelona fa tao anaty fotoam-pivavahana dia sitrana izy. Tout comme la dernière fois, il y a des gens à l'étranger, c'est-à-dire des internautes, ils ont témoigné, ils ont raconté que Dieu a déjà fait des choses sur leur vie. Et Dieu va faire encore plus que ce qu'il a fait la dernière fois. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. Nous allons continuer ce culte. Nous allons inviter alors sœur Josia pour faire des louanges. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et dire fort Alléluia? Bonjour à tous, nous vous saluons au nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Amen. Peux-tu saluer ton ami à côté de toi et lui bénir? Arabona manao akaikinao dia tsofrano izy. Alléluia. Détenez-nous et fiadanan'ny tompo aminao hoe que la paix et la grâce du Seigneur soient sur toi. Amen. Aujourd'hui, pendant la louange, nous allons vraiment nous concentrer sur le fait que le Seigneur soit un Dieu éternel. Amen. Notre Jésus, c'est le seul et unique Dieu éternel. Il est le commencement et la fin. Il est Alpha et Oméga. Mais avant la louange, je tiens à vous rappeler que plus nous louons le Seigneur avec tout notre cœur, plus il nous bénira, plus il agira dans notre vie. Donc, faisons autant que possible un louange venant de notre cœur. Amen. Alors, je vous invite à vous lever.
J'invite l'Assemblée à se lever. Nous allons adorer Dieu. Nous allons le louer. On va célébrer le nom du roi des rois. On va célébrer le Dieu des dieux, le seul et unique éternel. Ainsi, peux-tu regarder ton ami à côté de toi et lui dire « Allons louer le Seigneur, ah ouais ?» Et je vous le répète, plus nous louons le Seigneur avec notre cœur, plus il agira dans notre vie. Il est présent. Ce n'est pas un hasard si nous sommes là, mais il a un plan pour nous. Mais la seule condition, c'est que nous le louons avec notre cœur et toute notre âme. Louer l'Éternel. Louez, louez, gloire à Jésus, péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, péchés sont effacés. Allons danser pour Jésus.
Andriamanitra tokoa noho izy atratraka mandrakizay da mbola hoderantsika izy a lazantsika fa tsy miova izy ho maly sy anio ary mandrakizay sady zany ve da hoarany
peux-tu crier Alléluia fort et rendre gloire à notre Seigneur? Alléluia. Je t'invite à fermer les yeux et à vraiment penser fort que oui, notre Seigneur ne change pas hier, aujourd'hui et à jamais. Il est éternel. Et nous avons de la chance d'avoir ce Dieu éternel qui nous aime, qui nous comble de son amour. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es Yahweh, tu es éternel. Nul n'est comparable à toi. Rien n'est comparable à ta force. Rien n'est comparable à ta puissance. Rien n'est comparable à ta bonté. Rien n'est comparable à ta beauté, Seigneur. Ainsi, nous te donnons notre vie, car tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu éternel. Et on va chanter fort, Seigneur, pour toi, que tu es hier, aujourd'hui et à jamais. Il est à louer, ajiwa, fincha, tesosia yanozan, samit tesosia yanozan. Amen. Nous te donnons notre vie, tout ce qui est nous, tout ce qui est moi, je te l'offre, Seigneur. Ma vie, je m'abandonne à toi, Seigneur. Amen. Volahira yanze te susue yanole talu arwa vinchai. Il est à louer, arwa vinchai.
du trône, le trône le plus haut de tous les trônes. Amen. Tu es l'Éternel. Seigneur, nous prions en ton nom. Oui, Seigneur, tu es le commencement. Tu es la fin. Seigneur, ton règne est à jamais, Seigneur. Amen. Tu es digne d'adoration et de louange. Tu es digne, Seigneur, que nous nous prosternons devant toi, devant ton trône, à tes pieds, Seigneur. Amen. Yano Alpha, Si Omega, Mitsakanao Sai, Menji Kyudeja Nyana. Yano Alpha, Si Omega, Mitsakanao Sai, Menji Kyudeja Nyana. Yano Zani Alpha Si Omega Zan. Yano Alpha, Si Omega, Mitsakanao Sai, Menji Kyudeja Nyana. Yano Zan Zé Social. Yano Alpha, Si Omega, Mitsakanao Sai, Menji Kyudeja. Oui, Seigneur, nous te donnons à la louange. Umena Yano Nianza Si Vunenai. Ouvre ton cœur pour le Seigneur. Laisse-le te toucher.
Laisse sa présence t'envahir. Et prie au nom du Seigneur, prie au nom de Jésus. Prie notre Père au nom de Jésus. Et adorons-le ensemble. Adorons-le ensemble et en prière. Nous te donnons louange, nous te donnons gloire. Oui Seigneur, nous t'offrons tout ça parce que tu es digne de tout ça. Seigneur, tu es tellement bon Seigneur. Merci Seigneur d'être dans ma vie. Merci d'exister dans ma vie. Merci pour ton amour. Merci pour la mort sur la croix. Tu t'es sacrifié pour moi, Seigneur. Moi qui ne suis rien, moi qui ne suis personne. Tu l'as fait, Seigneur, pour moi par amour. Et voilà, Seigneur, pourquoi aujourd'hui je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Je t'adore, Seigneur, car tu m'as créé comme ça. Pour t'adorer, Seigneur, ma raison d'être, c'est de t'adorer. Car tu es digne, Seigneur. Midiranao Andriamanitra. Fa lehibe ianao, fa lehibe ianao. Midiranao Jesosy. Afaka mitsanga antsika maka toerana. Afaka maka toerana antsika. Magaga ianao. Acclamons le Seigneur, béni soit l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Araka ny fanambarako tamitsika dia mandritra ty volana ity dia hanao délivrance goavana be isika. Comme on nous a déjà dit, durant ce mois, on va faire une grande délivrance. Délivrance ho fanoerantsika
sy fanafoanana ny herin'ny osina sy ny herin'ny fanaratsy mpitondra fahafatesana. Délivrance pour abolir la puissance de la malédiction et aussi pour chasser, pour briser la puissance du diable. Mino isika fa am'ty volana ity Nous croyons que durant ce mois, dia ho vonjena avokoa tsika rehetra. nous serons tous sauvés. Ho afaka ihany koa Nous serons libérés. ary le fahafatesana nisy ho lasa fahavelomana. Et la mort deviendra la vie. Andao moliteka iantsika eo an'Andriamanitra. Applaudissons le Seigneur. Halleluja. Alléluia. Dia io mana andray ny tenin'Andriamanitra zany isika. Nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Fandao anao hira anankiray hiaraka amin'reto mpitarika fiderany reto vita zay dia ho ambara amintsika ny tenin'Andriamanitra arahana fanafahana. Mais nous allons tout d'abord chanter avec la chorale et après on passe à la parole de Dieu. Allez face. Ino tsara so tenin'Andriamanitra vakiko aminareo zao sy zay ambarako aminareo amin'ty androandroany ity. Je vous demande d'être bien attentif à la parole de Dieu et à tout ce que je veux vous dire aujourd'hui. Mino fa amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra vakiko sy ambarako zao dia izy herin'Andriamanitra hamonjy antsika rehetra. Je crois fermement que grâce à la parole que je vais lire et que je vais annoncer, il y aura la puissance de Dieu qui viendra sur vous. Ho an'izay voafatotra dia ho afaka zato isan-jato. Tous qui sont oppressés, ils seront délivrés à 100%. Ny marary sitrana, Tous qui sont malades, ils seront guéris. ny rehetra ho tahina. Et tout le monde seront bénis. Zay rehetra mino dia akatako hiteka mafy izy. Que tous qui croient en cela acclament le Seigneur très fort. Vakitsika amin'ny Baiboly ato amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo toy izao voasoratra vakiko avy hatrany le teny. Donc nous allons lire dans la parole de Dieu, dans 2 Rois 2, 19 à 22. Arompo natao amin'izany tanàna zany tamin'ny Elisa. Masina ianao, ino tsara toerana ity tanàna ity tompoko. Arak'izao hitanao zao, saingy ndrisy ratsy rano. Ary ny tany tsy mampahafaninanaka. Dia hoy Elisa mpanompon'Andriamanitra, hitondray lovia vaovao aho ka asio sira ao anatiny. Dia neta tany aminy zany, ary nivoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy dia nanipisira tao ka nanao hoe zao no lasain'i Jehovah, efa nahatsara ity rano ity ao, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonanaka intsony iseho eto, ka dia tsara ny rano manaka androany araka ny teny nataon'ny Elisa. Au nom de Dieu, les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils les apportèrent. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça, voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Riavana malala toka eto, tsy anganongano na onono ny filazana fa misy niozina
sy ny fanaratsy fa tena misy. Frères et sœurs, ce n'est pas juste des histoires que la malédiction et les esprits mauvais existent, mais ils existent bel et bien. Nanomboka tamin'ny fotoana zay nalafan'ny Adama sy Eva le olombelona loharin'Andriamanitra voalohany no niasa teto ambony tany sy teo amin'ny olona niosina sy ny fanaratsy. La malédiction a déjà agi depuis le commencement pendant la chute d'Adam et Ève. Ary hatramin'izao vaninandro misy antsika izao dia mbola miasa manao ny asany mafy zany osina sy fanaratsy zany. Et même jusqu'à maintenant, la malédiction et les esprits mauvais agissent encore. Tantarako aminareo fa amin'ny karazany ny osina sy ny fanaratsy eto ambony tany ety sy eo amin'ny olona. Je vais vous raconter que les malédictions et les esprits mauvais se présentent de plusieurs formes. Anisan'ny osina sy fanaratsy miasa eto ambony tany sy eo amin'ny olona dia ilay osina sy ilay fanaratsy mpitondra fahafatesana. Parmi ces formes, il y a la malédiction qui apporte la mort et les esprits de mort. Araka ny voalazan'ity baiboly ity, ry zareo osina sy ry zareo fanaratsy mpitondra fahafatesana lofototra matoka ny fahafatesan'ny olombelona lasa alobe na lasa alohan'ny fotoana. Selon ce que dit la Bible, c'est à cause de la malédiction qui apporte la mort et les esprits de mort qui apportent la mort précoce chez les gens. Miteny zany matsy baiboly satria voalaza ao amin'ny Salamy 7:10 sokafokely teknisiana zay a. Je vous dis cela parce qu'il est écrit dans Psaume 90, 10. Zao ny voasoratra, 70 taona no andro ny taonanay, raha tahina mateza aza dia 20 taona. Il est dit dans la parole 90, 10. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Zany hoe isika olombelona io zany dia nataon'Andriamanitra hatratrany 70 taonantsika na ny 20 taonantsika. Donc normalement, Dieu veut que les personnes atteignent les 70 ans ou les 80 ans. Ankoatran'izay teny zay aza Andriamanitra mihitsy no laza amin'ny Genesisy 1:7 fa nataon'Andriamanitra hatratrany 20 taona mihitsy isika zanak'olombelona. Et il est même dit dans Genèse que l'homme pourrait atteindre jusqu'à ses 120 ans. Ka engany amin'ity androandroany ety isika rehetra toka eto hoela velona sady salama tsy marofy. Donc puisse tout le monde qui suit ce culte vivre très longtemps. Amen. Zay rehetra miendaka tany iteka mafy dia mafy izy. Que ceux qui croient en cela acclament le Seigneur très fort. Averiky ihany engany ka isika rehetra toka eto na iza na iza hoela velona sady tsy marary no tsy marofy. Puisse toute l'assemblée vivre très longtemps et en plus être en bonne santé. Amen. Ary raha misy aretina mahafaty eo aminao sitranina amin'ny anaran'i Jesosy androany. Et si par hasard il y a la maladie qui apporte la mort, puisses-tu être guéri. Na inona endrika ilay aretina ho sidirina ianao. Peu importe comment se présente la maladie, tu vas être guéri. Dia averiko indray zany hoe niandrotsika zanak'olombelona dia nataon'Andriamanitra 70 taona na 20 taona ary nataon'Andriamanitra hatratrany 20 taona mihitsy azy. Donc je répète encore que Dieu veut que nous vivions jusqu'à nos 70 ans, 80 ans et même jusqu'à nos 120 ans. Fa raha ohatra kosa ho eo. Mais si jamais, Ka hoe maromaro ao amin'ny fianakaviana na ao amin'ilay taranaka no maty alobe na maty alohany fotoana. si jamais dans la famille, il y a plusieurs personnes qui sont mortes jeunes ou qui sont mortes avant ces 70 ans, 80 ans. Ohatra hoe mbola zaza dia efa maromaro no maty ao anaty fianakaviana na hoe mbola tanora tena tanora dia efa maromaro ao anaty fianakaviana na ihany koa hoe mbola zaza voalohany dia maty maromaro tratran'izany.
Si par exemple, il y a plusieurs dans la famille qui sont morts en étant enfants ou qui sont morts en étant jeunes ou qu'il y a les enfants qui ne sont pas nés, na ihany koa voafaritra ny andro afatesan'ilay olona ao anaty fianakaviany ohatra hoe tsy loatra 10 taona dia maty ny mpianakavy zany. ou si par exemple la venue de la mort dans la famille est prédit, par exemple, ils ne vont pas excéder les 40 ans. Zava-misy daholo matsy a zany tantarako aminareo zany. Tout ce que je vous raconte, c'est quelque chose qui existe. Ny dikan'izany dia izao, misy ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana zany ao aminao, ao amin'ilay fianakaviana na ao amin'ilay taranaka. Tout cela marque qu'il y a encore la malédiction dans votre famille ou dans la génération. Manamarina izany ny tantaran'ny taranak'ilay lehilahy atao hoe Élie. L'histoire du prophète Élie, du prêtre Élie justifie cela. Io lehilahy io a mpisorona manana andraikitra lehibe teo amin'ny asin'Andriamanitra zay nanendrena azy. Cet homme est un prêtre et il a une grande responsabilité dans l'église. Ndray andro niteny tamin'ny Andriamanitra hoe ry Élie mpisorona, tantarako aminao i Andriamanitra fa ao anaty fantanorana dia maty avokoa ny zanakao lahy rehetra. Et puis Dieu lui a dit un jour, prêtre Élie, je veux te raconter que tes enfants, ils vont mourir jeunes. Andoka vakitsika ny voalaza ao amin'ny Samuela voalohany toko 2:1-telopolo sy ny 7:telopolo. On va lire l'histoire qui se trouve dans 1 Samuel 2:31. Toy izao ny voasoratra Samuela voalohany toko 2. Samuela voalohany toko 2 dia 1:telopolo sy ny 7:telopolo. Indro avy ny andro izay anapahako ny sandrinao sy ny sandrin'ny taranadrainao ka tsy hisy lehilahy hotratrantotra amin'ny taranakao. Dia 1:telopolo tapany farany ary ny taranakao rehetra dia ho faty raha vao eritreriny. Donc, chapitre 2, verset 31. Voici que viennent les jours où je vais briser ta force et celle de ta famille, de sorte qu'il n'y aura plus de vieillards chez toi. Verset 33. Mais tous les membres de ta famille mourront dans la force de l'âge. Raha vao nandre zany Élie mpisorona dia tsy nino izy. Et le prêtre Élie, quand il a entendu cela, il n'a pas cru du tout. Tsy nino izy satria mpanompon'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra. Il n'a pas cru en cela parce qu'il se croit qu'il est déjà prêtre, il sert déjà Dieu. Aminy tsy possible zany hoe taranaka mpanompon'Andriamanitra, taranaka lehilahin'Andriamanitra ka hoe ho faty tanora satria fatantsara fa ozona ny maty tanora. Donc pour lui, les enfants du prêtre ne peuvent pas mourir jeunes parce qu'il est conscient que la mort en tant que jeune, c'est une malédiction. Toy Andriamanitra taminy ry Élie mpisorona, hoporofoko aminao fa misy an'ity oziny ity ao amin'ny taranakao. Donc Dieu a dit au prêtre Élie, Élie, je vais te prouver qu'il y a vraiment la malédiction dans ta famille. Ho faty anatin'ny ray andro ny zanakao roalahy ilay mitondra ny anarana hoe Ofni sy Phinéas. Donc tes deux fils, Ofni et Phiné, ils vont mourir tous les deux le même jour. Ry fiangonana toka eto a be dia be mihitsy ny olona tsy mino hoe izy mpino zao, izy olon'Andriamanitra zao dia hoe mbola misy ozona hony eo aminy. Beaucoup d'entre nous, l'Assemblée, nous ne croyons pas qu'il y a encore la malédiction en nous. Ry avanao tsy nijety lesa ihany na ny olona zao tontolo zao ihany no possible hoe misy ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana eo aminy fa na dia tsika mpino io azy. Bien-aimés, ce ne sont pas seulement les païens qui sont atteints de la malédiction, mais même nous, en tant que croyants, on peut être atteints de la malédiction. Ary zany indrindra no ato zao fotoan-dehibe androany izao. Et c'est vraiment pour cela qu'il y a ce culte d'aujourd'hui. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia tantarako aminareo zava-marina ary amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia ho raisiko ny andraikitra ho tapahana ny ozona ho fanana ny herin'ny fisiany. En tant que serviteur de Dieu, je veux vous raconter
la vérité. Et en tant que serviteur de Dieu, je vais prier pour que vous soyez délivrés. raha mino isika rehetra dia amodantsika Andriamanitra androany. Si nous croyons cela, Dieu va vraiment nous sauver. Ny vaolana mantsy manoloana fisina ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana dia izy tapahana, izy foanana ary izy roana amin'ny anaran'i Jesosy. Parmi la solution qui va détruire toutes ces puissances de la malédiction, c'est de prier pour les briser et pour l'éradiquer complètement. Koa raha mino anao averiko indray amonjy anao Andriamanitra androany hanafaka anao izy. Donc je répète encore, si tu crois, Dieu va vraiment te sauver aujourd'hui. Mbola ry zareo ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana ihany koa no fototra ny zavatra ataon'ny olona miafara amin'ny fahafatesana. C'est encore à cause des malédictions qui apportent la mort que tout ce que les gens entreprennent, ils sont infructueux. Na hoe tsy mety foana ny ataony na mandamoka foana ny ataony na matakarana foana ny ataony. C'est à cause de cela que tout ce que les gens font, ils sont défectueux et qu'ils n'aboutissent à rien dans leur vie. Tsy mifidy olona ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana. La malédiction qui apporte la mort et les esprits de mort ne choisissent pas des gens. Fa na olona manampahaizana ianao na olona bado, Mais peu importe si tu es intelligent ou si tu n'es pas intelligent du tout, na olona be diplôme ianao na tsy manana na inona inona, si tu es diplômé et si tu n'as rien du tout, na olona eto andrenivohitra ianao na olona avy any ambanivohitra, si tu es en brousse ou si tu es en ville, raha mbola eo amin'ilay olona, eo amin'ilay fianakaviana, eo amin'ilay taranaka ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana dia izay voalazay hoe midofotra foana ianao amin'izay ataonao rehetra. mais si la malédiction est en toi, tu n'aboutiras à rien dans la vie. Iafara amin'ny fahafatesana ny zavatra ataonao. Tout ce que tu entreprendras va se terminer par la mort. Dia izao na inona torohevitra na hoe taridalana omenan'ilay olona mbola misy ozina sy fanaratsy mitatao. Peu importe si on donne des conseils aux gens qui sont maudits, Ary na inona fanampiana sy fanohanana ara-bola na ara-pitaovana atao amin'ilay olona mbola misy ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana. et quelles que soient les aides financières ou matérielles qu'on donne aux personnes maudites, Raha mbola eo ny ozina sy fanaratsy karazana mpitondra fahafatesana dia izay tsisy hety foana ny ataonao. si la malédiction qui apporte la mort et l'esprit de mort est encore en la personne, il n'aboutira jamais à rien. Zany angery fiangonana no fototra na hoe zava-nisy tao amin'ny tanàna Jeriko arak'ilay Baiboly novakiana taminareo teo hoe. C'est en fait la source du problème qui est survenu dans la ville de Jéricho. C'est la parole qu'on a lue l'an premier. Nandritry ny 1000 taona tao anatin'ny olana faran'izay mafy indrindra ny mponina tao Jeriko. Pendant 500 ans, les habitants de la ville de Jéricho étaient dans la grande souffrance. Tena ny domina tamin'ireo mponina tao amin'ny tanàna Jeriko ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana. La malédiction qui apporte la mort et les esprits de mort ont vraiment dominé dans la ville de Jéricho. Satria tantaran'ny Baiboly fa tsy navaninanaka ny akamaroan'ny olona tao amin'ny tanàna Jeriko. Parce que la ville raconte que la plupart des femmes qui étaient dans la ville de Jéricho, elles étaient stériles. Ny asa fiveloman'ny olona tao toy ny fambolena sy ny fiompiana dia tsy namokatra sady maty akaranana. Et tout ce que les gens ils faisaient, que ce soit la cueillette ou la chasse, ils aboutissaient à rien. Nandritry ny 1000 taona ho iaho no niaina tamin'izany fiainana mampalahelo zany ny mponina tao Jeriko. Et ils ont vécu dans cette triste vie pendant 500 ans. Andoky averintsika vakina ny Baiboly Mpanjaka faharoa toko faharoa 2:20 toy izao voasoratra. Aroa ny mponina tao amin'izany tanàna zany tamin'ny Elisa. Masina ianao, iro tsara toerana ity tanàna ity tompoko arak'izao hitanao zao, saingy ratsy rano ary ny tany tsy mampahavanonanaka. Donc on va relire dans 2 Rois 19, 2:19. Les habitants de la ville dirent à Élisée,
La ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Fa isaorana ny Andriamanitra fa rehefa tonga tao amin'izany tanàna zany Elisa dia tamin'ny alalan'ny Elisa dia namonjy mpondra tao Jéricho ny tomp'Andriamanitra. Mais Dieu soit remercié, car grâce à Élisée qui est venu à Jéricho, Dieu a sauvé la ville de Jéricho. Ka na dia nanana ny heriny sy fahefany azy ny osina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana dia avitra niponina tao Jéricho. Et même s'il y avait la puissance de la malédiction et la puissance des esprits de mort, la ville de Jéricho a pu être sauvée. Satria hoy Elisa tamin'izy ireo vakina eo amin'ny andininy faharoapolo. Parce que Élisée a dit dans verset 20, dia hoy izy hitondra lovia vaovao aoka asisira ao anatiny dia nentiny tany aminy izany. Ary nivoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy dia nanipisira tao ka nanao hoe izao no lazain'i Jehova efa natsara ity rano ity ao tsy isy fahafatesana na tsy fahavanona ny kitsony iseho eto. il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça, voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Ka rehefa tonga teo an-tany an'i Elisa ny vilia miaraka ny mesira dia nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy sy ny vahoaka tao Jéricho. Donc Élisée est allé à la source d'eau avec un plat rempli de sel. Dia hoy Elisa teo mason'olona rehetra teo anatrehan'Andriamanitra. Et Élisée a proclamé devant tout le monde et devant Dieu. Na lainy le misira na tsipo tao amin'ilay loharano dia hoy izy hoe tsy isy fahafatesany intsony iseho eto amin'ity tanàna ity. Il a pris le sel et il l'a jeté dans l'eau et il a dit, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité dans cette ville. Androany ihany koa mijoro eto anatrehanareo sy anatrehan'Andriamanitra ao ka dia ho ambarako eto fa niozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana dia ho tapahana sy foanana ary hoesorina amin'ny anaran'i Jesosy. Aujourd'hui, je me tiens aussi devant vous et devant le Seigneur et je vais proclamer que toute malédiction, que tous les esprits de mort, ils sont éradiqués et brisés, abolis définitivement au nom de Jésus. Anao izay hetsika izay ao satria mino ny voalazan'ny Baiboly atao Matthieu 7:20. Je vais faire ce geste parce que je crois ce qui est écrit dans Matthieu 18:18. Eno tsara ke ny voasoratra fa vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny teny Matthieu 7:20. O Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ty ambony tany dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo ty ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anay dia nomen'Andriamanitra fahefana, nomen'Andriamanitra carte blanche hoe zay vahanao ety ambony tany dia ekena any an-danitra, zay fehezinao ety ambony tany dia fehezina any an-danitra. Dieu, il a donné l'autorité aux serviteurs de Dieu que tout ce qu'ils liront sur terre sera aussi lié au ciel et tout ce qu'il va délier sur la terre va être délié au ciel. Zany hetsika izany no nataon'ny Elisa ka dia voavonjy sy avitra mipondra tao Jéricho. Quand Élisée a fait ce geste, la ville de Jéricho a été délivrée. Zany ihany koa no nataoko androany ka dia mino ianareo fa ho afaka sy ho voavonjy. Donc je vais faire également ce geste aujourd'hui et croyez que vous allez être délivrés et sauvés. Dia rehefa vita zay teny nataon'ny Elisa zay dia hoy izy hoe teo ny Baiboly hoe nanomboka teo dia tsy isy fahafatesana intsony niseho tao Jéricho. Et quand la parole d'Élisée a été proclamée, la Bible a dit qu'à partir de là, dans la ville de Jéricho, il n'y avait plus de morts ni de stériles. Mino ianareo satria zaho mino fa aoriana amin'ny fotoan'androany, aoriana ty volana novambra ity dia ho afaka amin'izany herina ozina sy herina fanaratsy mpitondra fahafatesana zany ianareo. Je vous invite donc à croire
qu'après ce mois de novembre, vous allez être complètement délivrés, parce que moi, personnellement, j'y crois. ry fiangonana rehetra toka eto sy anareo manaraka zao fotoam-pivavahana izao amin'ny teny frantsay any ivelany ihany. Donc nous qui assistons le culte en présentiel, ou vous qui assistez le culte en ligne, hoy aho hoe dinio sy fantary ny momba anao, ny momba ny ankonanao sy ny momba ny taranakao. je vous invite aujourd'hui à vous remettre en question, de faire une rétrospection sur votre vie et sur la vie de votre famille. Dinio hoy aho sao sanatria ka mbola misy ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana eo aminareo. Il faut se demander s'il existe encore la malédiction dans votre famille ou dans votre vie. Dinio sy fantary ihany koa hoy aho sao sanatria ka hoe iolana misy aminao tsy mety voavaha mihitsy efa mambolana efa mataonany ka hoe ozona sy fanaratsy tokoa no ao ambadika. Il faut aussi se demander pourquoi il y a pas la solution à ton problème depuis très longtemps. Est-ce que peut-être c'est à cause de la malédiction qui apporte la mort? Zao mantsy vaovao mafaly na inona olana misy na manaona sy manahoana ny heriny na inona ady atrehina na manaona sy manahoana ny heriny. Parce que je vous le dis en vérité, peu importe la gravité de ton problème, peu importe comment s'annonce ton problème, Dia zao foana ny voasoratra ato anatyty baiboly ity. la Bible nous dit toujours Natao andresy ny olon'Andriamanitra rehetra. que les enfants de Dieu sont faits pour avoir la victoire. Marina be mihitsy ny voalaza Korintiana voalohany toko fa 10:10 andininy fa 7:20 manao hoe isaorana ny Andriamanitra zay manome fandresena antsika amin'ny alalan'i Jesosy. Il est bien vrai ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15:57 qui dit que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ankoatran'izany araka voalazan'ny baiboly ny olon'Andriamanitra rehetra dia natao ho tahina sy ho ambinina amin'izay ataony rehetrarehetra. À part cela, la Bible aussi nous dit que les enfants de Dieu sont faits pour être bénis dans tout ce qu'il fait. Natao ho tahina sy ambinina ny olon'Andriamanitra rehetra satria Andriamanitra tsy toa efa nivoady tamin'ny alalan'i Abraham. Nous sommes faits pour être bénis parce que Dieu, il a fait l'alliance avec Abraham. Hoy izy tamin'ny Abraham, ry Abrahama ny tenako no ny anianako fa dia satria nakatony teniko ianao dia ho tahiko ianao sy ny taranako rehetra. Il a fait le vœu à Abraham et il a dit que je vais bénir ta famille et toute ta descendance. Ary isika kristianina io, zany hoe isika izay efa nino an Jesosy, isika izay efa nandray an Jesosy, isika izay efa manana an Jesosy, dia hoy ny baiboly manao hoe taranaka Abrahama daholo tsika rehetra. Et nous tous qui êtes chrétiens, qui ont cru en Jésus, la Bible nous dit que nous sommes tous des descendants d'Abraham. Tian'Andriamanitra mara amin'izany dia hoe satria notahina Abrahama araka ny fianianana nataon'Andriamanitra taminy dia ho tahina ihany koa isika rehetra mpino kristianina manana an Jesosy. Donc Dieu veut dire que parce qu'il a béni Abraham, il va aussi bénir sa descendance, c'est-à-dire nous les chrétiens. Fa raha ohatra kosa tompoko ka hoe mbola misy ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana eo aminao. Mais si jamais la malédiction qui apporte la mort ou l'esprit de mort est encore en toi, Dia mifanotra amin'izay ny teny nambarako izay ny fiainanao sy ny fiafaranao. donc ta vie va être le contraire de cette bénédiction. Hiafara fahafatesana foana ny ataonao rehetra. Tout ce que tu vas faire va finir par mourir. Ho resy lava ianao. Tu vas toujours être vaincu. Ianao ke zao zavatra tantarako aminareo zao Je vais vous raconter une histoire. voangana nisy tovavy tonga tao ambroko miresaka tamiko. Récemment, il y avait une jeune fille qui m'a parlé dans mon bureau. Ny teny voalohany nataony tamiko dia hoe pastera efa tonga amin'ny fotoana tokony hanambady aho. Elle m'a dit, premièrement, pasteur, le moment est venu, je dois me marier. Efa tia hanana tokantrano aho. J'ai envie d'avoir un foyer. Dia hoy aho hoe mivavaka ho anao zany Et puis, je lui ai dit, je vais prier pour toi.
dia taorina zay izy nambarany tamin'izay le tena problème be. Et après cela, elle m'a avoué c'est quoi son problème. Hoy izy tamiko, Elle m'a dit, pastera, zay lehilahy rehetra miaraka amiko tsy mihoatra ny 2 volana fa misy ary a 2 volana mahery dia maty. tous les garçons qui sortent avec moi, ils sont morts au bout de 2 mois et même 1 mois et demi. Tsy hoe lehilahy ray na roa nefa niaraka taminy fa efa be dia be, fa zay be dia be zay tsy mihoatra ny 2 volana dia maty daholo. Elle n'est pas juste sortie qu'avec 1 ou 2 garçons, mais elle était déjà sortie avec plusieurs garçons. Mais tous ces garçons, dès qu'ils sortent avec elle, ils sont morts Dia au bout mazava de 2 be mois. fa zany tantaran'izany vehivavy zany manambara fa misy tokoa ny ozona sy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana manakana an'ilay olona tsy hanana tokantrano. Et cette histoire affirme qu'il y a vraiment la malédiction qui est dans le foyer, qui apporte la mort. Dia zao koa ny teniny tamiko, pastera, misy olona miteny amiko fa vehivavy mafana tratra hony aho. Et des personnes, ils me disent que j'ai la poitrine chaude. En fait, c'est une adage malgache. C'est difficile à traduire. C'est une adage malgache qui dit que c'est vraiment une malédiction. Ia. Dia gaga hoe ahoana tokoa zany vehivavy mafana tratra zany. Fomba fiteny malagasy mantsy zany. Et j'étais stupéfaite parce qu'elle m'a dit que ça existe vraiment des femmes qui sont maudites à avoir des maris morts. Dia rehefa haiko zany a dia nampahery azy a ary mivavaka ho azy sady nitaona azy mamonjy an'ity fotoan-dehibe itsika volana novambra ity. Et donc je lui ai invité à assister au culte tout le mois de novembre et puis j'ai prié pour elle. Mino aho fa raha voaray tsara torohevitra ameko azy ka toka mamonjy an'ity fotoana mandritry nyty volana novambra ity izy dia hovonjena sady ho afahan'Andriamanitra. Et je crois fermement que si elle va suivre tous les conseils que je lui ai donnés et qu'elle va assister au culte tout le long du mois de novembre, elle sera sauvée et délivrée. Ka veriko indray le teko taminareo hoe dinio sy fataro ny mombanao sy ny fianakavianao na lay taranaka misy aminao sao sanatria ka mbola misy ozona sy fanaratsy mpitondra fahafatesana mitoetra eo aminareo. Donc je vous invite encore à vous remettre en question, à faire une rétrospection sur la vie de votre famille, de votre histoire et l'histoire de votre descendance. Ary matsapi rehefa misy tokoa dia asa mangatakandro fandroany dia androany dia mijoroa anohatra zany fanaratsy zany ianao ary anao foana zany herina ozina izany. Et si tu as conscience que la malédiction existe dans ta famille, ne procrastine plus, mais décide aujourd'hui même de délivrer et de vraiment détruire cette malédiction. Enina dia atao hoe mission kely sy bitika azy no mbola asehony aloha amin'izao dia mety aiza no hijoro anohitra ny fanaratsy anapaka ny ozina mba hovonjena tokoa ianao amin'ity volana novambra ity. Et même si par exemple la mission de la malédiction est encore très petite dans ta vie, il faut se mettre debout et se décider de vraiment détruire cette malédiction. Ka izao zany ny vahaolana omeko antsika rehetra. Donc je vous propose des solutions. Voalohany miverena amin'Andriamanitra isika rehetra tompoko. Premièrement, il faut revenir à Dieu. Tsy misy fomba hafa ahafahantsika miala eo ambanin'ny herina ozona sy ny herina fanaratsy mpitondra fahafatesana afa-tsy ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany. Il n'y a pas d'autre moyen dont nous pouvons être délivrés de la malédiction à part le fait de revenir à Dieu. Rehefa verina amin'Andriamanitra isika dia manapa-kevitra ino an Jesosy, andray an Jesosy ary hanome toerana Jesosy atao anaty. Si nous revenons à Dieu, il faut croire en Jésus et il faut croire en son sacrifice et le mettre dans notre cœur. Ka rehefa mirosa amin'izay dikan'izay ianao dia Jesosy Kristy zay ninonao, zay noraisinao, monina ao anatinao no hanafaka anao. Et si tu passes à cette étape, c'est le Jésus que tu as qui va te délivrer. Ahoana o Jesosy ao amin'ny Jaona 7:7 koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. La parole de Dieu dit dans Jean 6,36
que si le Fils vous délivrera, vous serez réellement délivré. Tena ho afaka ianareo raha miverina amin'Andriamanitra. Vous serez vraiment libéré si vous revenez à Dieu. Faharoa, aoka andray andraikitra ianao akoatra ny tenako mba anapaka sy anafoana ny herina osina sy ny herina fanaratsy mpitondra fahafatesana. Deuxième solution, il faudra que tu prends la décision par toi-même de détruire et de briser complètement les puissances de la malédiction qui apportent la mort. Roa iala eo aminao ny herina osina sy ny herina fanaratsy mpitondra fahafatesana. Il faut aussi chasser les esprits de mort qui est en toi. Tsy maintsy miroso amin'izay dikan'izay ianao raha teo vovojy sy teo afaka. Il faut aussi faire cette étape si tu veux vraiment être délivré et sauvé. Fahatelo, asa vela vita mission ratsy na hoe grave be eo aminao ny oza sy fanaratsy mpitondra fahafatesana, zay ianao fanapa-kevitra ny anohatra azy. Troisièmement, n'attendez pas que la conséquence des puissances de malédiction soit vraiment grave avant de décider de les détruire. Itsoro vavolombelona aminareo ngiahy e. Je vais vous raconter un témoignage. Nisy lehilahy anankiray zay mpanompon'Andriamanitra izy io. Il y avait un homme qui était un serviteur de Dieu. Tena fakafantatra be mihitsy izahay. On était vraiment proches. Tapoka be tsy napozina narary izy. Mais soudainement, il a été tombé malade. Ary ny aretina nazo azy dia aretina mafaty vetivety. Et la maladie qui l'a frappé, c'était une maladie qui rendait à la mort rapidement. Tao amin'ny hôpital misy azy nandritry ny 3 andro natao daholo zay azo natao rehetra hoe analyse écho fa tsy hita mihitsy ny loharanon'aretina. Pendant 3 jours, il a été à l'hôpital. On a fait des consultations, des analyses, des échos, mais on n'a pas trouvé la source de la maladie. Dia tokana mangy azy tany aho ndray andro. Donc je suis venue le voir un jour. Ary raha vao nahita azy aho amin'ny maha-olona tonga dia somary tonga dia kivy aho satria hitako hoe tena vita ny tantaran'ity lehilahy ity. Et en tant qu'être humain, dès que je l'ai vu la première fois, j'étais désespérée parce que je croyais qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Dia taorina fampahirezana nomeko azy dia zao ny tenin'io lehilahy io mpanompon'Andriamanitra io. Et après les encouragements que je lui ai faits, il m'a dit, hoy izy ivavao a pastera satria ato aminay mianakavy dia tsy misy mihoatra ny 10 taona izahay. Il m'a dit, pasteur, priez pour nous parce que en fait dans notre famille, il n'y a personne qui excède les 50 ans. Tamin'izao taonako zao mihitsy no nafaty ny zokinay farany teo. Mon frère, il était mort à mon âge. Ary nambarina fa raha tsy diso mitadiako toa afaka ray volana angambany dia giadona ny anniversaire-ny. Et si je me souviens pas, dans un mois, ce serait bientôt son anniversaire. Hoe fety 10 taona izy. Donc il va atteindre les 50 ans. Dia mazava be tamiko zany fa tena misy ozona mahafaty tanora, misy fanaratsy mpitondra fahafatesana mitehitra eo aminy ary toka fotoana anaova le oza sy le fanaratsy misy eo hoe tsy maintsy maty alohan'ny 10 taona ity lehilahy ity. Donc il est bien clair qu'il y avait la malédiction qui apportait la mort aux jeunes dans sa famille et que c'est le moment où la malédiction et les esprits mauvais vont faire sa mission. Dia nijoro kosa amin'ny mampanompon'Andriamanitra hoe satria misy an'izany izy dia raisiko ny andraikitra fa tsy maintsy tapahako foanako ny herina ozina ary tsy maintsy avoakako hiala ny herina fanaratsy mpitondra fahafatesana. Donc en tant que serviteur de Dieu, j'ai pris l'autorité et j'ai vraiment décidé de détruire toutes les malédictions et chasser les esprits de mort qui existaient en cet homme. Dia nivavaka ho azy aho niaraka tamin'ny vady aman-janany izay nanarika teo. Et j'ai prié pour lui et pour sa famille qui était là. Dia nametra tanana taminy aho sady nidélivrer azy tamin'ny anaran'i Jesosy. Je lui ai imposé les mains et je l'ai délivré au nom de Jésus. Dia taorina an'izay nitsofoko rano izy tsy faty zany ianao fa mbola velona anao ny asan'Andriamanitra. Et après cela, je lui ai dit que tu vas vivre, que tu vas pas mourir et que tu vas encore servir le Seigneur. Dia nandeha nody aho. Et puis je suis rentrée à la maison. Voalasa kelikely ony aho
dia rehefa natao ndray ny fizahana tonga dia hitany dokotera hoe tia ny fotriny aretina. Après un petit moment, quand j'étais partie, on lui a refait les analyses et le docteur a enfin trouvé la source de la maladie. Dia nitsaboana dia vetivety tonga dia sitrana izy. Et puis on a fait le traitement et peu de temps après, il a été guéri. Zany hoe niezaka zany le oziny sy ilay devoly mpitondra fahafatesana nanafina ny fotry ilay retina satria manatanjona hoe tsy maintsy maty ity lehilahy ity. Donc la malédiction qui a porté la mort, ils essayaient de cacher la source de maladie parce que leur mission c'était vraiment de tuer l'homme. Fa saingy sendrany mahery moa le oza sy le fanaratsy dia resery zareo. Mais la puissance de la malédiction et les esprits mauvais ont été vaincus par la puissance de Dieu. Zany indrindra no antony mahatonga hoe samy mamantatra ny fiainany, mamantatra ny fiainan'ny fianakavianao, mamantatra fiainan'ny reo taranaka misy anao, saosana trila ka mbola misy ozina sy fanaratsy mpitondra fahafatesana eo aminareo. C'est pour cela que j'insiste et je vous invite à vraiment connaître votre histoire, l'histoire de votre famille et l'histoire de votre descendance, si par exemple il y a encore de la malédiction qui est en vous. Raha iso fahasoavana lehibe ho antsika rehetra zao fotoam-pivavanandroany zao sy ity volana décembre, volana novembre ity. Il faut croire que ce culte d'aujourd'hui et tout le culte du mois de novembre est une grande grâce pour nous. Satria mino aho fa zay rehetra te ho afaka dia ovijen'Andriamanitra sy hoafan'Andriamanitra izy. Parce que je crois que tous ceux qui veulent être délivrés vont être vraiment délivrés et sauvés. Ary amarana ny taona ho mba ampitahiana sy mba ampahasoavana ianao. Et nous allons finir l'année dans la joie et dans la grâce de Dieu. Zay rehetra miendaka tany hiteka farazay Que mafy. tous qui croient acclament le Seigneur très fort. Alléluia! Alléluia. Dia zao aza no ataontsika. Andao hiaraka hivavaka daholo tsika rehetra hatramin'ny ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavany zao amin'ny teny frantsay. Et maintenant alors, je vous invite à prier, tous qui sont dans la salle et tous qui nous suivent en ligne. Tena hivavaka isika avy hatrany ianao mihitsy aoka hijoro anapaka sy anao fananiozina amin'ny anaran'i Jesosy ary androaka ny fanaratsy mpitondra fahafatesana amin'ny anaran'i Jesosy. On va vraiment prier et je t'invite, toi personnellement, à te tenir debout et à briser, éradiquer la malédiction et à chasser l'esprit de mort qui est encore en toi. Fa mampanompon'Andriamanitra resiko ny andraikitra tahaka ny nandraisan'ny Elisa azy tao Jéricho. Et après, comme Élisée, en tant que serviteur de Dieu, je veux aussi prendre ma responsabilité. Tsy miova Andriamanitra, tsy miova ten'Andriamanitra ry havana. Dieu ne change pas et sa parole ne change pas. Andao ary hivavaka tsika rehetra hoe pepetrana ihany apetrao amin'ny fonao tananao dia tena hivavaka tena hivavaka. Fantaro aloha hoe sao mbola misy ozina tokoa aminao raha fantatra fa misy dia avy hatrany tonga dia tapaony ozina roainy devoly. Si tu vois dans ta vie qui existe encore la malédiction, qui apporte la mort, ou qui a encore les esprits de mort en toi, il faut prier et mettre ta main sur ton cœur. Andao tonga dia hivavaka daholo tsika rehetra. Donc prions. Samy mivavaka izy, samy mivavaka amin'ny fony, samy mivavaka mafy. Samy mivavaka tompoko, samy mivavaka ny groupe de louange tonga dia maka toerana ety Je anoloana. vous invite à vraiment prier. Tohiza mivavaka tsika rehetra, tohiza mivavaka tsika rehetra. Sokafa mivavanao dia andao irasaina tapaho ny ozina roay ny fanaratsy tapaho amin'ny anaran'i Jesosy, roay amin'ny anaran'i Jesosy. Et maintenant, il faut détruire la malédiction pour les couper au nom de Jésus et chasser les esprits de mort au nom de Jésus. Alefa, tohizo. Continue à prier.
Ary mino fa natao vovonjy sy natao afaka ianao. Il faut que tu crois que tu es fait pour être sauvé et pour être délivré. Alléluia, 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 alléluia. Mino fa natao andresy ianao. Je crois que tu es destiné à vaincre. Toizy toeriny ny ozina, toeriny fanaratsy. Continuez à résister au diable. Continuez à résister à la malédiction. Mangina daholo tsika rehetra tompoko. On va se taire. Apetra amin'ny fonao tananao. Posez votre main sur votre cœur. Mino teny nataon'i Jesosy aho. Je crois en la parole de Jésus-Christ. Fa ny fahefana zay nomeny ahy Que- teo amarininy amin'ny androandroany ety. Qu'il va justifier aujourd'hui le pouvoir qu'il m'a donné. Raiso fanafana riavana. Recevez la libération. Mamindrafo amireto olondreto anao Andriamanitro. Aie pitié de ces gens, Seigneur. Ka na inona herina oza sy ny herina fanaratsy mpitondra fahafatesa teo aminy. Peu importe le pouvoir, la puissance de la malédiction et de l'esprit de mort. Androany dia hovonjena sy ho hafan'Andriamanitra izy. Aujourd'hui, Dieu va sauver ces gens. Fahasoavana lehibe ho an'ny olona rehetra ty fotoam-pivavana androany ety. Ce culte d'aujourd'hui va être une grande grâce pour tout le monde. Amin'ny anaran'i Jesosy tapahako ny ozina. Au nom de Jésus, je brise la malédiction. Ny ozina mpitondra fahafatesana foanako amin'ny anaran'i Jesosy. Je brise au nom de Jésus-Christ la malédiction qui apporte la mort. Amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy mpitondra fahafatesana miala ihany koa. Au nom de Jésus-Christ, allez-vous-en, esprit de mort. Natao vovonjy sy ho afaka ny olona rehetra toka eto. Ces gens vont être destinés à être sauvés. Mangina ihany ianao On dia avelao garde le izy silence. avelao hiala ao anatinao le herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy. La puissance du mal va vous quitter. Misaotra tompo. Merci, Misaotra Seigneur. misaotra. Raiso ny fanafahana. Recevez la délivrance. Raiso ny fanafahana. Recevez la Raiso ny libération. fanafahana. Recevez la libération. Amin'ny femahery hika daholo ny fanaratsy rehetra dia andeha izy ny ozina. Par une forte voix, Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus, Mikala! allez-vous-en, Mikala! allez-vous-en, Mikala amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus, allez-vous-en, Mikala! allez-vous-en. Tsy maintsy maty. Vous devez quitter ces gens. Natao afaka ny olona rehetra toka eto. Ces gens seront destinés à être libérés. Misaotra Andriamanitro. Béni Misaotra. soit l'Éternel. Misaotra. Misaotra. Merci beaucoup. Matoky famonjanao Andriamanitra raha nafaka anao izy. Aie confiance car Dieu va te sauver. Il va te libérer. Misaotra anao Andriamanitro. Misaotra anao aho. Merci beaucoup Seigneur. Halleluja. Béni soit l'Éternel. Dia ho anareo izay vaovao toka eto, samba toka eto, hivavaka ho anareo aho ka dia eny amin'ny toerana misy anareo atsakan'ny tanana. Si vous êtes nouveau, levez la main. Je vais prier pour vous. Atsakan'ny tananao fa hivavaka ho anao aho. Levez la main. Je vais prier pour vous. Dia ho anareo manangan-tanana ireny a marisoa eto alohana eto azy. Je vous invite à venir. Vous qui êtes en train de lever la main. Anao ira anankiray isika rehetra
nandahoanao ela ao raiky ô dia ao anatin'izany mandrosa anareo. On va faire une chanson et vous avancez. Posez votre main sur votre cœur. Andriamanitra mamindra fo amin'ny letondreto anao. Dieu ait pitié de ces gens. Avy aloha ny eloka vitany. Je te demande de pardonner. Noho ny amin'ny Jesosy maty ambony ny fijaliana. Grâce à Jésus mort sur la croix. Vonjeo reto olona reto. Je te demande de sauver Vonjeo ces ny gens. fanahany. Je te demande de sauver Vonjeo ny fiainany l'âme de rehetra. ces gens, de sauver la vie de ces gens. Misaotra anao Andriamanitra. Merci Seigneur. Tia azy ireo ianao. Merci car Ti tu azy ireo aimes ianao. ces gens. Amin'ny anaran'i Au nom Jesosy. de Jésus. Ho afahako amin'ny gadrany devoly reto olona reto. Je délivre ces gens de l'empire du diable. Ho afahako amin'ny anaran'i Jesosy. Je délivre ces gens de l'empire du diable. Tapahako ny ozina. Je brise la malédiction. Hoako fanaratsy. Je chasse l'esprit mauvais. Sao dia zao miala daholo. Tout de suite, allez-vous-en. Mikiala e. Au nom de Jésus, Mikiala amin'ny allez-vous-en. anaran'i Jesosy. Allez-vous-en au nom de Jésus. Misaotra anao Andriamanitra. Merci Dieu, Fa namela eloka ianao. puisque tu as pardonné. Raisinao zanaka ireo olona ireo. Tu as considéré ces gens comme enfants. Anao izy manomboka izao. Ils t'appartiennent. Misaotra tompo. Merci Seigneur. Ho tsara fiafara izy. Je proclame que ces gens vont avoir une bonne vie. Misaotra tompo. Merci beaucoup Seigneur. Saotra. Merci beaucoup. Mazoto toerantsika rehetra azy a. Vous pouvez prendre votre place. Mbola anao hira ihany tsika le hira teo nandao anao ela ho raiky eo. On va chanter encore la chanson de tout à l'heure. Fermez vos yeux. Hoy Elisa rehefa tonga teo amin'ilay loharano. Élisée a dit devant la source d'eau, Nalainy ilay vilia misy sira dia natsipiny tao anaty rano. il prend l'assiette où il y a du sel, il a versé ça dans l'eau Dia hoy izy manao hoe et il a dit, tsy hisy fahafatesana na tsy nanak intsony iseho eto. il n'y aurait plus ni mort ni stérilité. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça, voici ce que je dis,
Je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. dia tak'izany ihany koa no ambarako tsy hisy herina ozona na herina fifatesana idomina intsony aminareo fiangonana tonga eto. Je dis aussi de la même façon qu'il n'y aurait plus ni mort ni stérilité dans votre vie. Amin'ny anaran'i Jesosy no ilazako izany vaovao mafaly zany. Je dis ça au nom de Jésus. Ary hoy ihany koa ny baiboly avy eo nanomboka teo dia tsara ny rano ary tsara marika ankehitriny. Et la Bible a dit aussi, et l'eau est devenue saine jusqu'aujourd'hui. Dia manomboka androany ihany koa manomboka amin'ity volana novambra ity dia ho tsara ny fiainanao. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce mois, vous aurez une Fahavelomana bonne sy vie. fiainana no hitanao manomboka androany. Vous verrez dans votre vie la vie. Ho tanteraka ny voalaza baiboly hoe ao amin'i Jesosy olona vaovao ianao. La Bible va être justifiée que vous êtes une nouvelle créature. Efa lasa ny tantara ratsy teo aloha. Toutes les mauvaises choses sont passées. Ino tantara vaovao tantaranao. Ton histoire va être une nouvelle histoire. Mpanompon'Andriamanitra no miteny ka dia mino ianareo. Je suis un serviteur de Dieu et je vous invite à croire. Andao hiteka mafy dia mafy an'Andriamanitra Applaudissons isika. le Seigneur. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Andao ary anao iram-pifaliana isika. Hira anankiray miaraka amin'ireto mpitarika fidarana ireto. On va chanter avec joie alors. Je vous invite à vous lever. On va chanter en chœur pour notre Seigneur. Nifusi sana. Nifusi panai tenarecha. Simisi fecha.
vous asseoir. Amin'izao fotoana zao isika dia roso amin'ny fanaterana ny fanatitra. À ce moment, on va passer à l'offrande. Ho anareo izay tokony hanao mpafolo-karena dia mandroso aty anoloana ety fa misy boaty natokana ho amin'izany. Si vous devez faire les dîmes, je vous invite à venir devant. Raha mivolazan'ny baiboly tokoa dia tsy tokony hisy mpino kristianina tsy hanao mpafolo-karena izany. Selon la Bible, tout le monde, surtout les chrétiens, doivent faire les dîmes. Satria ny fanaovana mpafolo-karena no marika anankiray milaza fa tena mino an'Andriamanitra sy ny teniny ianao. Car si on fait les dîmes, ça c'est un signe qu'on croit vraiment à la parole de Dieu. Dia roso amin'izay zany tsika dia tatazana eny amin'ny toerana kosa ny fanatitra mahazatra. On va faire donc les dîmes et donner les offrandes. Dia asa dilo misy an'ilay fandraisanareo anjara participation ho amin'ilay fotoan-dehibe tsika amin'ny colosium zany dia omenareo aeto ilay izy. N'oubliez pas, vous pouvez me donner la participation concernant ce que nous allons faire au Coliseum. Palais des sports zafady fa tsy colosium. Palais des sports, excusez-moi. Et non pas Coliseum. Eny aza mandroso tsika tompoko mbola anao hira anankiray isika.
fitaom-pivavana zay nataontsika tamin'ny teo frantsay sy ny teny malagasy teo zany aho. Nous allons maintenant clôturer ce culte en français et en malagasy. Ivavaka zantsika tompoko. On va prier. Ry Tompoandriamanitra ray ny malala masina indrindra zay ny an-danitro misaotra anao zahay fa noho ny alehibe ny fahasoavanao dia vita ny fitaom-pivavana bilingue zay nataonay teo. Misaotra satria inoko fa hiasa teo amin'ireo olona tsiraray avy ianao ary mendrika no hafana avokoa zay rehetra tonga teto ka nino sy nangetaheta ny famonjena sy mifanafana avy aminao. Afafiko ny rano Jesosy ho amin'ny olona rehetra tonga eto. Afafiko ny rano Jesosy fiarovanao anay ary tsy androany ihany fa mity volana novambra ity dia fiainana sy fahavelomana no hitany rehetra. Tantara vaovao tantaranay tompo ka dia misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mahafan'Andriamanitra isika. Dia takizao zany